Mivadika lafim-baovao hafa isika mbola ao anatin'izay tontolon'ny politika izay ihany nefa androany ary moa no nitanterahana ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny tompoko vavy Lalao Randriamampianina Nodimandry ny sabotsy 20 aprily lasa teo. Ny aloha izany dia nisy ny fanolorana azy ny Marimboninahitra officier de l'ordre national malagasy. Mamintina ny vaovao amintsika moa raha Bakarandriamanalina eo amin'ny sariny tsiry Jacques Darson. Nampakarina amin'ny laharany grade ny officier de l'ordre national malagasy i Lalao Randriamampianina izay Nodimandry teo amin'ny faha-efatra amby 70 taona ny asabotsy 20 aprily lasa teo. Androany no nitolorana ny Marimboninahitra ny tenany izay ny minisitra misanina fifandraisana amin'ny samy androm-panjakana Andriamatoa Manatsoa Victor ny solitena ny fitondram-panjakana no nanolotra azy izany. Nanatrika izany ihany koa ny filohan'ny FFM ny Général Sylvain Boutorson notrony ireo mpikambana eo anivon'ny FFM ary ny lehiben'ny délégation vonona Europeana Andriamatoa Leonidas Tezapsidis. Ny toy teto Ambohitra kely Ambohidrano Atsinanana ny androany ka nisy ny fampompivavahana nitoy tamin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo olona niara-niasa tamin'ny fony vahavelona. Nanasongadina trany ireo ny fandimby ny tsoravolombelona teto fa olomanga ny fireneny Lalao Randriamampianina ary niady hatrany amin'ny fahamarinana misy ny fihavanam-pirenena ary ny anafana Madagasikara amin'ny fahantrana. Olona say tokoa i Lalao teo amin'izay ady anaovana ny mpanjakana ny marina zay ka hoy izy raha mahita ny zavatra tsirariny teto amin'ny fiainatsika isan'andro ka nandefa n'izao hika izao ry nateraky ny lainga sy hialatra ikoizany ry mpandala kolikoly sy amboleta hiringiriny ry mpiringaringa lava feno hery pahalovana ry tavana aorina ny afero sy ny ingidiny ity tany ty ane ka ndovaina tamindrazana voatsodrano ho an'ny tena makamamy ny fihavanana sy manandratra ny marina ho filamatra arahana ho an'ny mpiaro ny atsarana sy tena fahafahana. Nanome voninahitra ny fotoana teto ny minisitra misanina fifandraisana eo amin'ny samy androm-panjakana ny filohan'ny Congrès des Amis Andriamatoa Mama Rakotoarivelo ny solitena maritry ny sampany firenena mikambana Ramatoa Fatma Samora ireo mpanakanto ary fianakaviana sy tapaka sy namana. Taorian'izay no nanatanterahana ny fanaterana azy tao amin'ny fasandrazany teto Ambohitra kely Ambohidrano Atsinanana ihany. Akoatra ny nampanoratra azy dia efa nisahana andraikitra maro teto firenena Lalao Randriamampianina fony vahavelona satria dia efa nitatana ny FID, ny ONE, ny Assurance Aro sy ny maro hafa ihany koa izy. Nanana ny toerana ihany koa izy teo amin'ny sehatra firaisamam-pirenena satria dia filohan'ny DRV na ny dinika sy rindra ho an'ny vehivavy izy, filohan'ny filakevim-pitatana ny ONG Taratra ary filohan'ny fivondrona sy firaisamam-pirenena ny GNOSC. Efa voafidy ho isan'ireo nahazo ny prix Nobel de la Paix ihany koa izy tamin'ny taona 5 sy 10.